ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba tsika ry afaka tratra ity sabotsy voalohany volana martsa ity ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Matio 7:1 ka hatramin'ny 8. Matio 7:1 ka hatramin'ny 9 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia niseho Jaona mpanao batisa nitory tany an'efitry jodimana hoe mibebay ianareo, efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy no ilay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe injany. Misy feony miantso mafy any an'efitra hoe amboarina ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kaleha. Ary ny fitafian'izany Jaona izany dia lamba volon-drameva sy fehikibo-hoditra no tamin'ny valahany, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary Jerosalema sy Judea rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana dia nivoaka nakany amin'ny Jaona ka natao batisa tao amin'io Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ilay masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ohatran'ny tsy dia tena mahazatra loatra raha mamaky ity andinin-tsodramasina ity, raha afaka mahalala ny hoe any an'efitra no mitory teny. Iza moa no any an'efitra? Maninona no any an'efitra? Jaona mpanao batisa no mitory teny? Fa angamo ny olona tsy etỳ an-tanàna, fa naninona tsy tany an-tanàna ny Jerosalema, na tany Galili, na tany Kapernaum, Jaona no mitory teny, na teny amoron-drorojanona akory ara, fa tany an'efitra. Efitra izay tsy misy olona, tsy be olona, mahalana ahitana olona. Kanefa dia any Jaona no rahan'Andriamanitra hitory teny, ary efatra any amin'ny faminaniana Isaia mpaminany hoe fahatanterahany faminaniana Isaia mpaminany hoe misy feo mivoaka avy any an'efitra manao hoe amboarina ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kaleha. Raha mitentsika hoe efitra dia marina loatra fa ny efitra izay amin'iny faritra nisy an'i Jodia iny tsy dia tena ilay efitra tahaka ny ety Sahara akory, taty amin'ny efitra tia Sahel, fa efitra izay toerana tsisy olona, na izany ara toerana karakaina tsy be olona, na izany ara dia toerana izay tsy dia tena hoe mahate olona loatra. Fa ny efitra nefa na izay resahany Matio eto dia tsy dia zava-baovao loatra amin'ny toe-tsaina jiosy rehefa miteny hoe efitra, sady mampatsiaro ny lasy zany no miteny aminy koa amin'ny vanim-potoana ankehitriny, nefa koa mampitodika azy amin'ny ho avy rehefa miteny hoe efitra. Ka raha miteny eto Matio hoe nivoaka avy any an'efitra Jaona nitory teny, na tany an'efitra Jaona nitory teny, araka ny faminaniana Isaia mpaminany, dia mampatsiaro voalohany indrindra ilay efitra ny vakivakiany ny zanak'Israely raha nivoaka ny tany Egypta izy, melony ny atongavana ao amin'ny tany Kanana. Ilay efitra izay nivakivakiany ny zanak'Israely io, fantatsika ara-tantara dia anelanelan'ilay tany Egypta sy ilay tany Kanana. Raha jerena dia misary na maneho sary ilay tany Egypta dia ilay toerana na andevozana, ilay trano na andevozana. Ilay tany Kanana kosa dia milaza ilay fahatongavana amin'ilay tanjona, raha tsorina dia sarin'ilay paradisa mihitsy ary. Ilay efitra zany dia ilay eo anelanelan'izay. Dia raha miteny zany eto manao hoe nivoaka avy any an'efitra Jaona mpanao batisa nitory teny, ary nitory tenin'ny Jaona, hoy filazan'ny Matio azy dia fitaomana ny olona hibebaka. Miverina ary tsika amin'ilay sary, avy any amin'ny tany Egypta moa zany ny zanak'Israely dia tonga ao amin'ilay efitra, dia mitaona antsika hibebaka zany, na mitaona ny zanak'Israely hibebaka Jaona eto, ary mampatsiaro hoe ny inona ary ny tokony hibebahany. Avy any amin'ny tany Egypta itsika teo, inona ny toe-tsaina tany Egypta? Ka hitaoman'ny Jaona antsika hibebaka, na hitaoman'ny Jaona zanak'Israely hibebaka. Voalohany dia ny toe-tsaina tany Egypta teo amin'ny lafiny ara-panahy dia ilay fanompoana
fanompo-tsampy. Zany nibetsaka tany Egypta, fanompo-tsampy, fanompona ny maty, raha ataontsika hoe ny culte des morts, satria hitantsika fa ny Egyptiana dia nanome toerana be mihitsy ny fahafatesana am'ireny hitantsika ny tantaran'ireny mastaba, reny ataontsika hoe reny piramidy reny. Zany hoe nisy lafy ny ara-panahy tsy maintsy mibebaha ny zanak'Israely. Ary araha am'izao vanim-potoana itenenany Jaona mpanao batisa zao hoe mibebaha, dia amin'ny andron'i Jesosy zany de mbola miaina tao anatin'ny kolotsaina ny fahafatesana ihany ireo zay mpiarabelona tamin'ny Jaona. Ary isika zay vanim-potoana ankehitriny koa de zao mbola manjaka amin'ny fiainana amin'ny andavanandrontsika ny kolotsainan'ny fahafatesana. Vao tsela korontsika zay de mandre fonon'olona atsiaroa, tanora, vonoina, vahiny, vonoina, olon-dehibe, vonoina, rahalatsaka etsieroa. Fifankalana zavatra maro samihafa izay ahatsapana hoe toa tsy miaina ny kolotsaina ny fahavelomana, fankamamina na ny fanajana ny aina fa toa fanekekezana ny fahafatesana zay toetra miaro abibina. Ary dia tsy mifanalavitra am'izany akory ny kolotsaina misy atsika zao andro ankehitriny zao. De manafatra an'izany ary eto Jaona mibebaha fa miaika efa tany Egypta zany, toe-tsain'ny Egyptiana, toe-tsain'ny tranon'andevozana ny tsy fanajana aina, toe-tsain'ny fanandevozana ny tsy firarahina ny aina zay nomen'Andriamanitra, toe-tsain'ny fanandevozana ny fanompo-tsampy, satria mbola mpanompo sampy ny Egyptiana. Ary na itsika eto Antananarivo range ndraiky Madagasikara range fatatsika fa be dia be ny toerana mbola fanompo-tsampy eto Madagasikara, na Antananarivo sy ny manodidina fotsiny ary mihoatra ny 50, mihoatra ny 80 ny douane lehibe manodidina ny Antananarivo renivohitra. Eto Antananarivo renivohitra de mbola misy mazava ho azy, mbola betsaka eto Antananarivo renivohitra, fa tsy eto Antananarivo renivohitra be fiangonana de tsisy douane, tena mbola be dia be, mbola ampolony maro eto Antananarivo renivohitra. Ary tsy hoe douane tsisy mpitsidika, fa mbola misy mpitsidika, akoatran'ny ireo ataontsika hoe mpanompo sampy isan-karazany, marimarina kokoa reo mampanompo sampy isan-karazany izay anelakela-trano rehetra any. Ny sasany raha moa de manambaka mihitsy, ny sasany de te hitona ny olona hiverina amin'ny ny fivavahana kristianina ange zavatra tsy vaovao fa tokony hiverina amin'ny fivavahana amin'ny vazimba, fivavahana amin'ny razana fa Jesoa nge tsy razam-bazaha, tsy mbola misy mitona an'izany am'izao tsika hoe am'izao vanim-potoana izao, izay tsy hoe ratsy akory nentim-paharazana, tsy hoe ratsy tsy zavatra zay nentim-paharazana de ratsy daholo akory, fa mazava ho azy misy kosa zavatra nentim-paharazana efa fantatra fa manimba, efa fantatra fa tsy mampandroso, efa fantatra fa tsy mahasoa, betsaka ny mahasoa fa misy koa ny tsy mahasoa. Ary ao anatin'izany ny fanompo-tsampy, ao anatin'izany ny fanompo-tsampy, matory eo ry azantsika ny ala tam'izany, na 200 taona lasa zay niaina tam'izany ary tena takatra zay tsy nahana ny fahalalana ny ainatsika, tsy nahita ny fandrosoana ny antsika de efa niala tam'izany 200 taona lasa zay na tahaka izany. De itsika ankehitriny indray ve zany manao hoe andeha hiverina am'izany, tena fiverenan-dalana tsotra fotsiny zao na fiezahana ataontsika hoe mety ho handrobo olona amin'ny zavatra tsy madio. De eto ary afaka manarana de mitaonantsika ho amin'ny fibebahany Jaona fa tany Egypta zany, fahiny zany, ary tokony ilozana izany ataontsika hoe ara-panahy ny fanompo-tsampy sy ny forongony zany. Fa ny faharoa zay hibebahany tao amin'ny Jaona, hibebahana koa raha miteny izy hoe efitra de ny lafiny materialista, lay toe-tsaina materialista, lay materialisme tany Egypta ny zanak'Israely de marina fa tao Gosena izy, fa raha tena jerena ny tantaran'ny Gosena tsy de tena hoe lafiny mahantra loatra nge Gosena. Gosena de le toerana mahavokatra tam'izany fotoana zany, toerana be sakafo, toerana be hanina, Gosena tamin'ny fotoan'andro, saingy tao anaty marina fa niasa mafy satria andevo, saingy toerana zay nahafahan'ny aina tsara ihany. Ary dia rehefa nivoaka ny Gosena izy ka nentin'Andriamanitra namakivaky ny efitra, eo izy vao amaky ny ranomasina mena fotsiny ara moa de efa nanome tsiny amin'ny Mosesy manao hoe tsy aloana ihany ve tany Egypta, tany nisy fasana, tany nisy sakafo, tany nisy zay nentin'ny laina na de andevo ary zay.
Izay toetsaina zay dia tiany jaolona koa hibebahantsika. Miantso fibebahany jaolona efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra fa miala amin'ny toetsaina fankafizana izao tontolo zao io. Toetsaina fankafizana ilay ataontsika hoe ilay materialisme. Miala amin'ny toetsaina zay fieritreretana hoe ny tena zava-dehibe de ny hanina ihany, ny tena zava-dehibe de zay hotafiana ihany, ny tena zava-dehibe de zay mahafinaritra ihany. Fa misy lafin-javatra hafa, misy dimension hafa, misy lafin-javatra hafa mihitsy antom-pisian'ny fiainan'ny zanak'olombelona izay omen'Andriamanitra ho an'ny. Ary dia eto ary avako malala miantso jaolona hoe mibeba fa tsy ny materiel akory ny zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Mety hanananao daholo zao rehetra zao fa tsy mitondra anao amin'ny fahasambarana zany. Ny nanana betsaka no ianao aza, ny aiky manao hoe zava-pôna izao tontolo zao. Nanana zany ataontsika hoe David zany mpanjaka, nanana zany Solomona mpanjaka zany, fa zany olona rehetra zany de niteny manao hoe zava-pôna de zava-pôna. Tsy mahasambatra ny materiel fa mandalo ihany zany. Mampatsiaro ny tenin'i Jesosy manao hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Revako malala ity andinitsy ohatra masina ity zay taomany jaolona mpanao batisantsika hibebaka, miala amin'ny fanompona ny materiel. Fa ny materiel tsy hoe tsy ilaina koa arak'izany, materiel izy, fitaovana izy fa tsy topoina, fitaovana ny vola, fitaovana ny hareny, fitaovana ny zavatra hita maso rehetra fa tsy miantoka ny fahasambarantsika velively reny. Haitsika ny mampiasa an'ireny rehefa tena ao amin'ny tompo isika de lasa misy heviny amintsika mihitsy ny materiel. Fa rehefa tsy ao amin'ny tompo isika de manjary manandevo antsika indray izy ireny ka mampisaraka antsika amin'ny atao hoe fahasambarana. Afaka taona fibebahana manao antso avy amin'ny fibebahany jaolona eto. Miala amin'ny kolotsaina ny fahafatesana amin'ny fanompo-tsampy amin'ny tsy fitiavam-bavaka amin'ny fanompo-tsampy, miala amin'ny toetsaina izay fangatsiaham-po, miala koa amin'ny toetsaina ny materialisme izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Fa ny hevitra fahatelo izay raha teo koa moa satria ny dikany teo ny hevitra de tsy fananana n'inona, tsy fisiana inona na inona, nefa velona men'Andriamanitra hanina. Io moa zany jaolona de hitantsika hoe valala sy tantely remby enge no hoaniny, volon-drameva sy fehikibotra enge ny teny aminy, zay enge le tany anefitra. Zany hoe lay miala amin'ilay toetsaina materialista fa Andriamanitra ny manome anao zay ilainao. Andriamanitra ny miantoka ny dikany hoe volon-drameva tsy hoe de tafy volon-drameva daholo akory-tsika rehetra fa milaza hoe Andriamanitra manome antsika zay ilaintsika aza topoina ny materiel. Manatevina zay voalaza teo tsika. Fa ny fahatelo zay rehefa mitenitsika hoe efitra ka tian'ny tompo ho takatritsika koa dia ilay fanaovana ho zava-dehibe ny sitrapon'Andriamanitra. Tany anefitra no nanomezan'Andriamanitra ny didy folo. Tany anefitra naneken'Andriamanitra hiantoka sy hanome hanina zanak'Israely ka nahatonga azy tsy tapaka ny kapana nandritra ny 70 taona, tsy noana izy. Zany hoe tao amin'ny tompo isika hiala amin'ilay toetsaina materialista, tao amin'ny tompo isika hiala amin'ilay toetsain'ny kolotsaina ny fahafatesana sy ny fa hiverina amin'ilay kolotsaina ny fiainana. Fa ny fahatelo de zao tao amin'ny tompo koa isika hanao zava-dehibe ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny dikany hoe efitra antsoavo hampatsiaro antsika fa hoe io efitra io de fanefena, io efitra io de loharano zay ahatsiarovantsika ny nanomezan'Andriamanitra ny didy folo. Ny efitra zany hoe de zao fitaomana antsika tsy hanompo ny sitrapontsika fa hanompo ny sitrapon'Andriamanitra. Revako mila mibebaka azy sika, mibebaka satria indraindray ny sitrapontsika notompontsika, indraindray ny sitrapontsika ny terentsika ho sitrapon'Andriamanitra dia tonga Andriamanitra tany anefitra nanome lalàna, nanome didy folo ary nampanantena fa ho tonga ao amin'ny tany Kanana. Afaka raha tsy mibebaka dikany hoe efitra fibebahana, fiovampo, raha tsy mandalo ny efitra io tsy tonga ao amin'ny tany Kanana. Rehefa mandalo ny efitra io, miova saina, miova fo, mibebaka de tonga ao amin'ilay tany Kanana. Lay tany Kanana de lay tany feno fiadanana, lay tany Kanana de lay fahombiazana, lay tany Kanana de ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Manomboka volana vaovao sika, manomboka herinandro vaovao raha teo koa, atsoatsy
dia eto ary Andriamanitra mitaonantsika mibeba. Mahafinaritra amin'ny vombolana hoe mibebaka ao amin'ny soratra amin'ny teny Hebreo shuv dia milaza hoe fitodiana, fialana amin'ny toerana iray iova fo, zany hoe lay fitodiana zany hoe fanaovana todika ivo. Dia eto zany dia taon'ny tompo isika hanao todika ivo any Egypta. Inona ilay Egypta raha tantarainaraka ny Mateo dia izay toe-tsaina izay. Taon'ny tompo isika hibanjina le fiainana mandrakizay. Taon'ny tompo isika ahatsiaro ilay hevitra hoe matoki, mibeba, iantehero Andriamanitra. Manomboka izao ny fiainana lasan'Andriamanitra ao dia fiainana miankina amin'Andriamanitra, fiainana mifikitra amin'Andriamanitra, fiainana manao an'Andriamanitra ho ivo ny isan'andro. Afaka malala manomboka ary ny volana Martsa, mibeba. Aza farina ny Egypta, aza mitody, aza manina ny Egypta sy ny fahotany, aza manina ny Egypta sy ny zavatra hita maso ilainy ireny fa fitaovana fampanjino le tany Kanana. Meteza hiaraka makivaky ny hevitra miaraka amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy tompo dia nalay mpanatitra ny hevitra. Hitantsika ao ambadika kely eo amin'ny filazantsaraky ny Matio. Jesosy nalay mpanahy amin'ny toko fahaefatra ity, namakivaky ny hevitra ihany koa. Engerako malaro men'ny tompo fahazavantsaina isika, ianao iza, atsiaro fa fotoana ny fibebahana zao, fotoana ny fiovantsaina, fotoana ny fiovampo, fotoana ny fandinitena. Tsy fianteherana amin'izao tontolo izao, fa fibanjinana no avy dia ilay Kanana, ilay lalana tian'Andriamanitra hitondrananao, ahasambatra anao. Ivavaka isika. Tompo ampisoranao zay, noho ny amin'ity soatra masina zay itaomanao anay hibebaka ity. Itaomanao anay atsiaro fa Egypta na izao tontolo izao dia nitaonanay ho variana amin'ny voninahitra, amin'ny zavatra hita maso izay mandalo vetivety ihany. Fa mitaonanay kosa hibanjina ilay tany Kanana hitondranao anay, tany Kanana ny fiadanana fiaina miaraka aminao Andriamanitra. Mamelà anay tompo, raha toka tia izao tontolo izao zahay. Raha toka tia izao tontolo izao mihoatra noho ny fitiavananao Andriamanitra. Mamelà anay. Ataovy manompo anao amin'ny fifaliana sy ny fitiavana izahay. Manao antsoavy ny soratra ao masina eto, ny hibebahanay, ny hiverenanay eo aminao Andriamanitra, izay fiainana sy fiadanana. Tompo, izay tominao manatona anao ihany no afaka manatona anao. Ary dia nitominao zahay amin'ny alalan'izao mofinaina izao, hiova fo, hibebaka. Tsy hatoky afa-tsy ianao, hiankina aminao, satria ao aminao no misy ny fiainana mandrakizay. Saotra tompony amin'izao herinandro mifarana izao, ary saotra koa ny amin'ity volana vaovao omenao anay sy isan-tarina ity. Saotra tompo, ary dia izay nomenao anay tamin'ity herinandro ity dia akasitrahanay anay indrindra. Fa raha misy nampalahelo anao tompo nataonay hifonanay aminao, manomboka ny volana vaovao zahay, dia raha koa ho femiranao, ho fiainana feno fifaliana, ny henanay mamakivaky ny volana Martsa. Taio ny tokantranonay, taio ny asanay, atao feno fifaliana tompo malala, ary dia mitoera dia-ponay. Noho ianao Jesosy Kristy mpamonjy, momba anay tompo tsara. Amen.